Malagasy FM manolotra ho anao mandritra ity herinandro ity. Afatotro ny raha. Tantara nosoratany Njaka Ani. Ireto avy no anome aina ny tantara. Angolapity, Ena Tantely, Elina Sondra. Niaraka tamin'ny fahendrena Raherinambinina, Nalijao ary ny Aina Razafy. Nandray feo sy nandrindra lafiny teknika Fanamby, Nanatontosa Rotsy Fitiavana. Dia tsy hitandray hoe nakaiza le Jules io, sady tsy mipetraka an-trano ny somodiko. Efa saika isan'andro lavo izao, tena lasa naditra mihitsy le zanako ka ataoko ahoana re? Zao izy tsy fantatra hoe aiza, etsy an-daniny dia tsy manaiky kolonela sy ny zanany fa hitorony. Mbola tsy ampitoana manko ny Mélanie e. Misy mandondony zany. Iza ary? Hoavy! Andre Matora Anjeva. Salama vera Matora zay. Salama tompoko. Ao mandrosoanareo mianaka e. Mipetrapetra e. Misaotra indrindra. Inona ny arosoko anareo izay? Tsy nakanina akory ny andehananay aty. Iresaka amin'ny Julio zanako ny antondianay. Nzay ary ny indrira izay. Ka izy nge zao tsy ao e. Ay, fa amfiron izy ny tonga. Zany fa tsy maintsy miresaka amin'ny mantsiako. Ka tsy zany nge fa efa 2 andro izy izay tsy mody. Raha Matora zay fa reny inona loatra ianao ty? 2 andro tsy mody ve zanako dia tsy manao ninona akory ianao? So dia efa nifanarahanareo kosa aloha zao so dia mifanarahanareo? Tsy re tompoko. Kadraiko aneo fa dia mampitandrina zay kadraiko. Ka re tompoko. Papa, tsy misy atsony endra zay anie zao e. Mahiny ianao ary Mélanie avakina aloha. Tsy ilaiko miteny akory ianao. Efa nalainao baraka nososy ianao voninahitra. Vokatry nataon'ilay tsy manjary iny azy zao. Ifonana re Ramose. Ifonafony inona Ao fa tedaviko re izy Zay mihitsy ny tokony nataonao, zay fa endre. Fa raha sanatria mbola tsy le bricla iny amin'ny fiverenako aty manaraka dia miomana fa ianao nidiko any hosolony. Mazava? Eny ary. Sao dia mba tsy rariny kosa re zany papa. Inona ny tsy rariny Tsy nanao ninona eo any raha zay Fa nataon'le jiola amboty iny rariny. Andray. Zay raha zay afaka 2 andro miverina. Veloma ianao. Andao vera. Dia izay ke malala ny programanay ao ampiasananay ao. Dia 4 andro indray zany zao elany hoanika. Herinandro monjaka. Ay moa monjy zany aminao. Ko maninona koa raha tonga dia mijanona mihitsy e. Ndry koa zany hijanona ninona any ary Ka iza moa mahalala rehefa misy miandry lanika. Sady laha koa hitako mazoto be ry Normal na chefinareo raha maniraka lahany foana. Nefa piasa be dia be reo ny ao. Chérie Inona? Ndry ho aza dia mamorona saina ratsy ohatran'ny io ka. Matoa zany raha ny chefinay dia satria tsy vitandry salany asa ampanaoviny ihany. Afaka entiko any aminy nge ndry raha ohatra hoe tsy mihinao Za tsy hoany e. Sady tsy efa mifanarahanareo koa ve zany. Ry heraka be manazava amindrika. Ary andao aterina mody amin'izay ndre. Jereo anie efa maika hody sady lahy. Sa efa tsy te hijanona ela miaraka amiko tsony. Narindra tsy hitako mihitsy rangasy hanaovana andry ity ka. Inona ihany ary nataoko vao atoky an'andry Tsy misy e. Ka andao hijanona andray ary. Ndaody ka efa te hody latsy ina. Narindra miangavy andry
aza dia akasarotana be ohatr'izao moa reny fiainana sady indri ohatra ny lasa kizitin'izany foana tato ato sa so dia manananaka ary indri ty maninona tsara zaniko ilaza tsy haiko akory na hanambady anao na honako anao tao foana eo ve malala aza matahotra indri fa tsy vadika amin'ny tokony omeko andry izany ary raha vao tonga avy any dia karakarany rahantsika amin'izay tsika tena marina iano tena marina ary mba mitsiki amin'izay moa e ilako zay ahay ary avifinko aty aloha ndre dia hoana andeha amin'izay tsika ndaware fa mba inona foana ary ty etsony zalana ty e fa hoana ry tya maninona fa hoana nalalalana zany ka dia ahoana zany no atao tena tsy maintsy karohany iny ka vola be anely tiany any sao dia izao elahy dia atsoy ny bandy rehetrarehetra ataovy sava ao ny eran'ny vilona fa tsy maintsy mbola eto iny dia tonga dia atsoiko iry zalany amin'ny faritra izay fa raha vao misy vaovao dia atsoy avy hatrany dia ahoany ty le ty tena mandreraka mihitsy zany nanjavina tsy hita mondra zilo tsy manaiky an'izany kosa aloha fa ngalahy rehefa hoe nanorona ny groupe sy lehibe dia anao izay tiany laka izay mivadika aminay ly ty tsy maintsy faizana tsy maintsy karohany iny ka afera be iny ve dia tadiavin'le ry alamaina fotsiny daholo ny bandy tsy lasaka miomany alary zilona kely tsy maintsy hitako alana hisitrika any ambanin'ny tany aza dia tsy maintsy hitady an'ity trano ty azaniko aleo manofa trano fa tsy laitra rangazany anofa hotely zany taleny teny hoe hivatana any amin'ny anabaviny any fa tsy mety amiko izany manahirana izany ara hipetraka amin'ny mpanan-karena izany ary alaloha manakana taksi etry fa iza koa ty mijanony ity to hita ihany elany farany ka hoana mbola andeha tsoka indray sa anaraka moramoa fa iza moa ianao tompoko colonel ranjeval tya za ny ray melany le ny viraviray lahy dia avy eo nariny lahy fa inona daholo rety ry Andriamanitro dia iza koa ty colonel ty ka tena tsy misy fantatro angeza lazainao tompoko aza moty fanina eo lahy tena vinitra be izy marina ao mekara ka omeno teko any lahy rehefa tsy akatra moramora eny itaiko any zalahy raha mbola ampidaromaromeo lahy balina ray monja dia vitany amin'ny lafa dia efa miteny ako izay tena loza ty fanambanany reto sécurité reto basy aleo arahana aloha izay lazain'ity olona ity so ahita angano eto ka tonga dia any amin'ireny lalotsika mandeha tsy maintsy vitaina raha pitsony raha rahanareo mazava reniko tsy azoko dia raha rahanay ahoana koa tena maizina tsisy fantatro ange izay lazain'ity rangaty
fa inona mampianana an'ilay sa mahatahotra neny raha zay tsy aty ny lalana lity ary manaka ianao neny raha zay avoay zay tena kolonel zany voay fa maiky andraso voaina malaky hoavy Julio ie io tokoa ny ianao io ao re midira fa taiza foana ianao ry Julio firy andro ianao tsy hita tsy fantatra hoe makaiza tena marina raha misy fantatro izay lazain'le ramatoa ty izany le hoe reniko magaga nefa dia fantany ny anarako fa lasa mona koa ve ianao fa lasa mona koa ve ianao ty fa hoana ny fialahana ohatr' izany ramatoa ty ay manambava maly ihany ty matoko ty androany ka tsisy fantatro izay lazainao na anareo aza tsy fantatro akory ay rehefa vita ny adalàna natao dia mody tsy fantatra daholo avy eo jereo ny adalanao na be voka zanak'olona ianao ary zanak'olona ambony dia ahoana hanambady sa higatra ka na inona lazainao ramatoa ty dia tsisy fantatro zany za ary aty tazominareo aty fotsiny kanefa tokony hamonjy asa ay anao ny asa ratsy fanao indray ndraso mahita naty an'io aiza moa le fekibotra eo aoka aloha sao ry izy mianaka regleo aloha ny problème anareo fa ny fantatro dia raha pitso ihany dia tsy maintsy atao ny rahanareo ary tandre mieritreritra ny troka eo ampanirakolona iambina nylay eo zay fa lasa renao tsara zany tsy laiko maniratsirana ohatran' izany renao nke zay tena efa tafa ohatra kosa zany tsy zanako zany ramatoa ty ka tsy ilaiko anao mikasy tanana na dia ny kely ary na ny bebe ako aza tsy mbola namialaka ohatran'izany nataonao zany fantatro fa vokatry ny fidoroanao an'ireny zava-madomely ireny mampitapitapana ohatran'izao ataovy ihany fa inona daholo re zany tena maizinaniko sady tsisy ninina fantatro akory izay lazainy Julio fa nahoana loatra renao anaka manao ditra ohatran'izao efa ny fonako anao ngereny sy ny fahampafantarako anao ny tena rainao reny mifona anaka raha mbola tsara ihany nataoko anao aza to ohatran'izao ny reninao mahatra ndreny tena mampalahelo indray ty izy marina tena naditra tokoa zany zanany mitovy amiko zany andraso aloha tambatambazana ka neny Julio tsy haiko aloha izay zanako zay fa eny tsy maninona ndao atao hoe mitovy zay nefa na zany aza tsy tokony nampijaly anao toy izao izy ka mangavy anao areriny eny ampio afa tsy fantatro akory ane zany rehetra zany minina aminao afa tsy zany ao azany zanako zany soa ihany fa fantatro ny toetranao mitady fikafika lana indray manko ianao io dia mody manambitamby eo zao tsy maintsy manambady ny zanako kolonel ianao na tianao na tsy tianao mazava oay tena narindry ty allo bonjour ela salama ke narindra zao fa iraga fomba mandiny telefona la fa lozanga manao iny sa zay falasany dia tsy mirarahana tsony malala ka iny to ty Julio fa iny zany eto ty ina le ramatoa ty tsy laiko mihetsika eo ianao fa etsoko garde eo Julio allo fa iza koa zany zary karakely ty ny reniny tsy laiko manadala ny zanako tsony nareo efa hanambady izy ary atao raharahara-pitso gadraiko nareo raha mbola midaladala aminy ihany sa reny ahoana ianao dia hanambady ahoana koa narindra tsy marina zany zay ary tsy laiko miantsoantsony koa Julio dia vitanao ve tsy vany ianao narindra ary aleo koa tompotehako fa manimba zavatra fotsiny
Tena efa tsy rariny kosa zao tena mahita ianao androany. Loza fa nietsika ny lohandrongono ny marina. Garda! Vonjeo fa manohatry ty! Vahoazy ianao e! Iory zareo fatoreo! Matiko ty androany Naomby sahady ny fikaroana. Efa nody ao amin'ny reniny ao ny lekary. Tena miasa koa aloha reto ekipako reto e. Dia ahoana zany no atao? Raha ho samborina toa misy mpiambinandro aman'alina hono ny tranony. Hitako rangana hevitra. Ay moa ka atao soratra rapitsony lery. Sady toa hoe zanaka vavy nga kolonelina hono ny vadiny leriko. Aleo rangaha rarotana amin'ny rapitso ny akanany lery sady sira fa tsisy garda anaraka raha kolonelina no tsy anamponinina. Sady aleo koa rangaha tonga tevitaina any izy zokiny iny koa manko ny tao miseho milay manimba ny afereto an-tanàna eto. Mety zay ary aleo aloha atsomy bili dia asaina voriny daholo ny bany rehetra. Ary aleo atao maty-paika daholo ny tetika. Ory papa, inona sao dia mba tsy mety re zao mariage tapitapika be zao sady zay Julio raha mbola tsy niresaka akory ve dia finina tsony morikala kely ty ny tokony mbola ho resana. Zany Rehefa zay dia zay. ka fanambadiako sy tokantranoko koa anery papa io no tsofina rano tsy rariny ary ve raha mba naka ny hevitra kosinareo sady na Julio ary ve anaiky an'izany ozy ianao ka Tsy ilainy zany ho ary Melania. Sady aninona nda eo koa moa iny sa tiana hogadraiko le tsy manjary iny. Ory papa Ok zay ny rediredinao ry Melania. Io le tsy mivily dia tonga dia eny amin'ny commune. Sady efa miandry eny kory zareo. Efa nasaiko nalay ny chauffeur any manko. tena tsy laitra kisoka tsony papa marina. Dia mba ahoanareo zao Julio inona ny antony mbola ny ferenany taty kanefa dia tena efa nyteny tamiko mihitsy izy fa tsy ahita anazy tsony raha mitananty zazy ty. Sody kosa ary izy mba tonga saina dia anambady anahy ihany. Tena iengany Andriamanitra. Marina fa efa simba no aviko kanefa tiako tokoa raha tena hoe sitrapony anambady anahy fa tsy atao antery toy izao Tongotsika fa miomany ianao dia mba mitsikitsiky fa olona atao raharavy dia monjomonjo ohatr' zao sady tsoa anala baraka amin'ny manam-pahefana nasaiko any. Voray mon colonel. Ty tovavy ty zany le vadiko. Izy kosa aloha tsara tarehy. Jereo ty izy fa mamirapiratra aok'izany raha fa an'ity roby tsara tarehy sy ny endrika tsara karakara dia tsy nanaiky mihitsy tokoa manko ty niany raha izay mitonona horeniko ty raha tsy tonga amin'izao fotoana izao raha ny sitrapoko anefa dia nitsoaka. Saingo fahavabasiny ny andry aho vao handingana ny varavarana dia izao manaiky tsy fidiny izao mba ny angavy azy indray ny antso any tale saingy na ny telefona koa zange ka mipitehany voafatotra ty dia inona reny ataoko Julio, manao any ianao? Zay mba raiso ireny vadinao ry Julio Eny ekeko fa tezitra tokoa ianao kanefa tsy avamiko velively anie zaho papa, izy ny naniry anahy
sitrapoko velively izao na dia tiako azy saingy miala tsiny ary Julio tsy aneranao ity anahy eny tsy andao am'izay nde fa miandry manam-pahefany mbola ho any am-piangonana raha teo koa. dia arabaina rakizy misaotra rerineny ary Julio atao tsy miteny mihitsy hita ho anaka Julio andronareo nge anio mengavy anao anaka avelao amin'izay niditra sy ny adalana fa mba meteza anaiky ny zava-misy azao ry zareo atreto dia tsy misy fantatro izay lazainareo raha ny sitrapoko aloha tsy hanimba amin'ny fiaina koatra an'izao saingy voatery amoka izao efa manaiky tsy sazoka ka aza terenareo aneo hafaliana amin'izany aoka izay efa vita ny fangalana sary aleo aloha aka ny fiara eny amin'ny parkina amin'izay izany mitondra anareo roa hitarika ny cortège dia ry zalahy-paka sary sy vidéo no melo antsika sady efa reny lasa naka ny fiaran'ireny daholo ry zalahy eny ary colonel dia vita soratra somary azy amin'ny olo tsy fantatry alahy tery Julio olona tsy fantatry alahy akory voafatotry le tompony ty anarana sy tompony le tena olona tokony hitondra azy mba iza loatra tokoa re izany olona izany aleo aloha tsy resahana tsoa Julio ka tena hitako tena vinitra be ny izy matahotra ny mety hotoy an'izao mariage izao mihitsy ka sady ny terena fa maninona ry Julio tsy mety manaiky mihitsy na ny marininy azy antsika eny akory maly izany tena saika hamono ana mihitsy izy tamin'ilay telefonina mboteko fantatro sary Julio fa tena tsy mpanoha an'izany ka fa nisinina tokoa ary reny fa lasa naka ny dabany daholo ningetroka tena zao ny occasion aleo aloha signalena ry zalahy fa ahoana koa reto olona misarotava manantony reto Julio fa ataonareo iny izy fa izy nareo avelao avelao fa iny zany tonga dia ampidirao anaty fiara ry zalahy dia andao iala fonjerere olona fa lasany any ny zanako ory zareo i zalahy ory zareo fonjere ina rety andrekako arino ty fiara mirimorimo be ty tena manitsy aty amiko mihitsy paty nanahoana ny papakory ny endrazay tsy manina izy anaka aza mikorapaka ianao ka voadorina kely fotsiny lohany ndaondry raha hijery azy papa tsy nanina ve ianao papa fa manina to ary na daholo reto kay aza mihetsy mbola mararana eo ianao papa tsy maintsy mivoaka ato tsy maintsy ka roa an'le tsy vaniny reny za mba ianarana kitriko tyana colonel fantatro fa tezitra ianao fa mba eno ihany aloha ny zanakao ianao nge tsy salama ka tsy maintsy mialato andraso
fa manino ty tongotra ty maninona tongotra dia efa tsy nahatsangana ve ianao ry papa dia mbola ikiro aiza ihany ka ao aloha mitaboho ianao ao papa mandreraka azy ao meo any telefonako meo telefona aiza moa izy teo ty eto ty ary Allô, Colonel Ranjeva ihany le tsy sao hoe laha dia apary tao any ny ekipako hikariko an'ireny bandy ireny fa tsy maintsy hitany lisany ireny dia tan'ireo fa nalainy ihany ny volantonahako rehefa azonareo dia ambeny tsara kosa ao mitsoka zay fa mila asa vita malaky aho. Tena tsy manaiky mihitsy papa marina. Mafy any lahy zanaka manam-pahefana ato amin'ny mpitafika teka tena masika papa. Mba manahoana re le Julio keliko tena malahelo anazy mafy Andriamanitro mba jereo le maditra keliko iny neny fa maninona ianao tsy maninona anaka malahelo anjanako fotsiny aza manahy ianao tsy maintsy ity izy efa hikarika anazy koa ny ekipa ny papa aoka izay moa dia maherezy misaotra anaka andraso aloha angalako rano ianao vetivety. Marary asany lohako izany ohatray fa atao mifatotra angesa ny tanako sy ny tongotra izany dia mitapana koa ny masoko. Fa taitra lahy tratra ialina tiany farany fiza koa izany hodilina tsy fantatra indray moa mbola mitampina amin'ny masolonako andraso aloha sokafany hita ny lamizay fa izy lahy ary ataony lisaninona ty fa mody mitampindray ve le ty za ihany le ty mena mihevitra manko lahy fa tsy hitanay sy hotratranay angary efa nahazo rafozana kolonel ty dia anariny ekipa solida tena marina raha misy fantatro izay lazainao zoka tena mbola tsy mahatsary tena angamba le ty zany ary maty dia mbola atory ihany vela nataonla aiza mivola oaka ary zoko fa tena mifona tena tsisy fantatra angeo zany so tia mba olo-kafa re zany maty tena oka maty keto ny alara tsy miteny atoroy amoramora ny nasila ny vola dia milamy sa lanilana ny manana mary azy so dia mihevitra re la fa atahotra ny kolonel rafozany lahy zay malaky ala valio tena ho fatiny ty atao marina inona re ny hevitra valio ary tena oaka izay marina tena oaka ninona natao naotapitra eto zany enlahy zaho any vola tena raha mitoy izao dia pitika eto ny lohako angambany nanefiko an'izany tena emiko miongotra mihitsy raha ao ambavako moa dia efa tsy haiko tsony fa tsy anotania tena nahofatinao eto azary zoky tsy hitako izay ambaranao ary maninona moa raha moronako toerana ray mody hoe nasiako an'ilay vola tadiaviny izany reto ndraso na ny toerana nasiako azy aza nery zoko tsy tadidiko izany toerana izany ndao eto any azao dia izao aialahy izany hoe io ry zalava ao ny tongony dia ndao andeha sao dia isy ahita eo ihany ny arena ary tandremo mamitaka
aiza hoaizay ity le toerany eto amin'ny manodidina an'ity kanty ihany ka misy lobolobo izay ao andrefanao. Ajanony eo ny fiara ry zalahy dia samy miparitaka aloha dia ahoany ity tena fetsy aloha elaty tandre moa ane hoe fantoko izao fa ataoko tsy tafavoaka vely leto elahy. Tena marina izany ka efa ho faty ihany ako dia sanatria ve ka tsisy miaramila andalindalo mihitsy eo tonga dia iantso fonjeo raha vao misy raha mipotra fotsiny eo fa tena tsy tadidina mihitsy ve misy azy ka tena efa elaela koa ange dia tsy tadidiko mihitsy namana. ao samy alonkariko reo fa variana tsy hitany akory re tsy miaramila roa etsy ambony etsiretsy andraso fonjeo a zalahy fonjeo ohatray tena lasa nyrifatra le matiny iny zalahy reo arinako reo tena mitipitra le rony tandremo tena efa lasa lavitra sady efa manakaiky amin'ny zala miaramila re tena voadifitra vola zalahy otraritra eto fa aleo aloha mamonjy fiara dia mitsoka teto ary aleo velomakiana dia miala teto malaky nendra zay manahoana ianao salama kia mandrosoa nanahoany kolonelilao zay ao efa mba tsaratsara izy ao rea fa dia be kirinany ao papa io hainao ihany rea mariny papa io tonga io re nendra zay manganao ay nanahoana ianao kolonel tsy maninona efa nodingany zanakao tsy azoko fa izy ngena lay le jiola tany zary zao any tany vaovao aty aminaoko so mba hafeninao ndray ary izy izako moa mahalala raha namandray ny jiola reny koa izy tena marina tena tsisy an'izany re tompoko zara mitaintaina mafy momba anazy allo aiza ity zao dia andefa rolany akazy dia ara-moto anankiroa tarika ny lalana tonga dia any an-trano zay fa mbeno tsara izy aloha fa ahoana ondry papa eny tokoa ahoana hoana efa hita noho ny fanetiny jiola teny akaiky ny kantely le bandy iza Julio ve hita ihany ny zanako ndana aloha ianao miantso gardara eo fa misy ilako azy malaky ianao malaky eny ary vetivety Julio ny zanako tena tonga dia nitsabo taty amiko izy marina fa ahoana marina ary oka kosa aloha izy neny akaina satsy reny mbola maradratra ny entareny ay azafady anaka ao io izy dokotera tsy maintsy miresaka amiko ela avy eo misy zavatra tsy maintsy ahazavainy lahy amiko fa zavatra inona ndray moa tompoko ny tokony hazavaiko aminao tsy efa mazava ve zao zary zao ny tokony omenareo fanazavana tsy tonga ho azy ity reny fanafiany reny iza dôly reny jiola reny izy tena tsy fantatro reny kolonelina so dia namany lahy so dia namana oka kosa re izy ry papa izy azy efa jere mahazo azy mbola adalainao ihany ndao le tsy malala andao entina amin'izay izy dokotera andraso akako sakafo aloha ianao anaka
nanaiko tsy fidiny nanambady an'ity zanak'olona ity moa zaniko. Hatreto aloha dia milamina ny fiainanay. Tsy isy ninina mahory ahy mihitsy. Satria tsy avelan'ny gara sy fiasa moa fa menana garda rehefa mivoaka ny trano. Za koa tsapako hoe lasa tia ny melany izany. Efa teraka mihitsy ary moa izy zao. Tsotro melany. Ary tsapako tokoa fa tena tia izy. Le asa mbazaiko ataoko taty moa dia efa tsy raikitra raha teo. Dia ezitra mafy Andriamatoa talia tamin'ny fionana eo omaly eo fa vao tsy mipoitra iny andro iny dia nanapa-kevitra izy fa hitady-olo-kafa ho soloko. Nembe ilay tsy fantatra hoe nanahoana izay. Satria ny telefonina rindra no hoan'ny mba hifandraisany mianaka rehefa aletseo. Satria ny telefonina rindra no hoan'ny mba hifandraisany mianaka rehefa tseo. Za raha teo tsy avelan'ny kolonialina hivoapoaka amin'ny faritra eto mba hiarovana ahoko. Engany mba ho salama tsara izy. Ary narindraka tena tsy nahatsiaro atsony. Tadidiko ihany ny numéro-any ary efa mba nandramako natsoina fa tena tsy mandeha mihitsy. Indrisy ry narindra fa tsy maintsy mamoy anao anaty sitrako azy zany. Voafatotra amin'ny zava-tsy fantatro aty. Julio, misy zavatra atao langa malala? Fa ahoana ke? Ndeha hivoaka tsika roa ka. Dia mba entin'ny lampo ketrako fa anao shopping kely tsika. Zany ka andao ary fa moka fiara vetivety aloha. Efa misy chauffeur ane aho hainao ihany papa fa tsy amelantsika andeha tsisy carte zany izy. Hay marina moa. Andao ary. Tonga etana ihany dia aizeto moa zany nahitaka amin'ny Julio amin'izao tena ho sarotra ka. Dia inona moa zany fa tsy tia saritiny tsy maintsy entina mivezivezeran'ny tanàna. Samy koa moa ty to mety taladalako olona efa ho atao mariage tamin'iny mbola karohana ihany kanefa tena tsy mampino anany zavatra nilazain'ny Ramatoa iny ka indray to olona mampiady fotsiny. Tena marina ko tsy mety manadina ny Julio anaty efa tena miezaka azy. Tena be olona mifamezivezy koa ety izany. Zista ho aletsy. Avy aloha indray ty tantanako fa sao voadonan'ny olona any ty kibo be anao ty ka. Aizara ny tanàna lahy. Ny fiara koa moa tsy maintsy anajanona ny amin'ny parking inako. Mahakamo ilay ambotaka ka. Zao ty lasa sahirana. No aletsiko. Julio. Ahoana ka? Misaotra aletsy fa inona koa zao ny sorandriny afaka? Misaotra tsy nanary anako. Tena tsapako fa tiana tokoa ianao. Shay ve. Tsisy isorana ke manala. Anjara angamba izao matoa tanteraka. Na dia tsy nanana eritreritra n'izao velivelo aza. Matiko indray fa efa nekeko ireny tokotany mariazy ireny dia tsy maintsy ho tanako hatramin'ny farany. Tiako angendry ety. Merci vadiko. Ndre mba niova tao ihany ary Julio. Mba lasa tena tiana ihany izy. Magaga. Fa misy zavatra tsy azoko izany nefa indraindray aminy. Misy fotoana izy ohatran'ny mikafy izany. To tsy le hoe Julio fantatro maherisetra taloha iny. Lasa malefaka, malemy fanahy zany izy. Otry tsy ny tantana vehivavy bevoka be iny. Andraso tena izy iny. Andraso anatonako iny. Julio. Narindra fa maninona ty ndre? Sandray no antaninao. So ihany
somary fefanakaty dia vita loatoko very Julio Indra andraso loha. tsy ilaiko miteny eo tsony ianao lehilahy tsy vanina. Fa izy vehivavy Julio Sarika ala ny vadiny vadiny? Fa izany Julio? Tsy marina izany atria. dia mbola sahanao ihany lehilahy mohaka tsy silana azy ianao. Tena tsy napoiziko. Haitoko fitaka fotsiny indrendrehetra rehetra ireny. Avy alao aloha ry anazavy e. Fa ahoana marina aza misoloka ianao sy ba? Vadiko Julio, tsy vadinao izany izy ary efa vita mariazy ara-dalàna izay. Kiala-pangalam-badin'olo ity. Narindra. Nahoana dia mifamelako ohatr'izany ry mahita na tena alefaso tsy matahotra anao tena hoaka reto avy tena ty alefaso tsy tena matahotra tena hoaka zay reto tena loza fa nidakany Narindra Mélanie marina. Narindra tia lozanao Mélanie, tena nianjera be ty marina. Raha maninona dia tsy miala aminao avela ho faty any. Lasa raha ianao mandeha fa sao dia mahazo amiko aty. Lasa hoa. Lasa koa vehivavy tsy misaina. Aranaso aloha velombelomona ito. Azafady aloha azafady fa zay tangonanareo ohatran'io izy aleo ry mba asiana rivotra kely izy Mélanie Mélanie tena tsy mahatsiaro teny ty marina. Aleoko kosehana malala tena le tonga dia entana any amin'ny hôpitaly ty ka ary ampire olona fa tsy ohatra ny zanako ty anaova tena matany anatsika raha izy. Dia zay mama ny zava-nisy tany Lo izany anaka dia efa nanahoana nefa izy ao tena mbola ao amin'ny urgence ao izy tsy mahatsiaro teny enjany izany tena kolonely ty tamin'ny manantony ity. Aiza ny zanako aiza aiza ao amin'ny urgence ao izy to fa natao namono zanako ry le tsy sainy ity izy kolonely kelandro azy avelonao zanako fa zakendainao serenge efa tsy mikasika amin'ny tany tsono ny tongony fa nataony lahinona ho azy zanako le tsy sainy aza manao an'io saika maty tena tsy mitsitsy ty rangaty fizamozany kalakely namono ny zanako izany izy tsy mpanlahy sy ny zanako mihitsy ny anaovany natoetra najolamboto ataovy tratrako izay sipo izay fa ataoko mahita ny maiziny indrindra efa miparitaka any ny ekipako mitady azy tsy inona tena lozy ty hotratra any izany Narindra tsy maintsy manavitra azy aka tsy maintsy mitady hevitra mahanaingana an'izao olana izao ka efa nilazaiko anao anefa tsy olona eritreretinao aneho azahy marina fa Julio ny anarako ary na dia hoe misy itovizana tokoa azy zay sy izany olona lazainao izany dia tsy zavelively izany aza mody adaly eo elahy haiko tsara ny ty elahy haiko tsara ka zao ary inona miangavy anao aza manenjika ny tovavy iny fa tsy misy adosony izao tsisy an'izany ity rehefa pahanao ratsy dia tsy maintsy gadrainy oka aloha izay nresaka rehefa efa iny taminy dokotera dokotera nanahoana vadiko tao Mélanie manahoana ianao efa tsy manina tsony aka isaorana aloha Andriamanitra rehefa tsy naninona ianao sady tsy misy atahorana koa zazakely eo akobinao sy ny dokotera
Naninna teo kosa aloha ny zanako dia tsy nataoko vita mora. Papa, oaka izay fanenjehanao any Soloka. Tsy izy aniny diso hoe iny vehivavy iny mihitsy ny ohatry ny adalatala izany. Sa moa tsy adala iny Solo? Mpimaso kely amelany. Aleo ekena aloha izay teneniny fa mba te hiaro anina rindra koa angamba izy. Ia, tena adala mihitsy. Ka aloha karohany izany adala izany so amon'olona any. Anahirana eo indray mantsy. Papa, izy anie tsy tena hoe adala mamono hoe fa sendra voadona fotsiny izy dia izay ny antony nandakany anahy. Avelao amin'izao izany ry papa fa zagadraina izy ka mahazo azy aho rehefa tena mampalahelo Enao tia koa hoanina ka. Izao Raha nisy nahazo anao moa dia mba ahoana? Ishi, efa hoe tsy maninona tsony aho fa papa koa izany. Ay, ka inona aloha izao no tiana hoanina aloha e? Mbola tsy nisakafo mihitsy mantsy ianao io ko. Eny tokoa anaka. Tsy te hinan-kany izany aho ny fahitako anareo dia efa mahavoky anako. Za koa nefa aly rehefa tsy nanindry fa misy gâteau misy gâteau ty noetiko andry. Ay, za koa tondra ronono mafana ho anao merina aloha dia hoano izay. Eo tokoa Tsara kosa izanko. Aleo fa ty ronono ty ngamba ny sotroako ka. Andray kosaka. Za hoe mba asahirana ery mitondra an'ilay gâteau dia tsy nohoaninao ako. Ka tsy te hihinana ary aho. Malalo, hoany rehefa sahirana ny papanao sady indray koa reraka. Raha tianao izay hafaly anazy any papa dia atsoa izao tsy izao mihitsy ny ekipanao tsy hikaroka ny olona dala iny. Melania, Izany fa inona loatra ny rovanao an'izany olona izany olona namonanao ne izany izay fotsiny aza be fanontaniana ianao. Eo mory papa, ao fa hoaniko ny gâteau nentinao nge. Tena fetsifetsy mihitsy dia izazy ity ka. Ao rehefa atao izany tonga dia atao izao. Ka zanga anaka misy crédit Izy ty amin'ny foniko ty re misy aiza ty ny fonina amin'ny papa hijereko ny numéro any ary. Tena efa haiko fa tsy olaitra akisoka mihitsy ianao ty ka. Andraso ary. Tena tsara fanahy ty Melanie ty. Tsy napoziko hoe mbola hiaro anina rindra izany izy. Izao dia izy mihitsy ny manambitamby andray ny anakana amin'ny fisamborana anina rindra. Tena ohatry ny hoe tsy nanenina izany ihany nanambady azy ka. Sady lasa tena tiako raha teo izy. Tena rindra ahoana ka. Tsy maintsy resaka ambadiko angamba aloha ilaza ny marina rehetra ka. Dia hiara hitady vahaolana izay roa avy eo. Tiako koa manko raha mba madio ny sainy momba. Tena votsitra ndray iny Rasul. Ny afery ty mandamoaka daholo. Tapitra maty amin'ny polisy ny akamaroan'ny ekipa manao opération. Zany efa ty tsisy vola mihitsy. Dia ahoana ty? Tsy maintsy karohana arangaleria. Vola be ny any aminy any. Ay, tena fandrika fotsiny reny nataony anay teny reny. Tsy amelako ialala ty raha tsy tratrako mitetika inan-drery lery manko. Ho sarotra kanefa ny anenjehana an'lery fa tsy maintsy efa nanampy garde de corps maromaro raha kolonelina tao aorianan'ireny zavanseho reny soa aloha fa manana fitaovana maro afaka anaovana ny vanaendrika siramangko fa tsy maintsy efa naseho an'lery tany amin'ny polisy tany ny sariko sy mombamomba anay ny raso fa hitako nevitra ranga. Malala,
io efa nietiko ny rano mafana anao. Sotroy din'izao so angatsika ihany. Ay, misaotra letsy. Ndry. Fangandry mbola tsy atoroka. Julio mila miresaka kely ho tsika. Ay, ka mena ndry ary. Julio fa ahoana marina ianao ty? Tsy azoko. Fa zaka maninona? Ianao tsy ohatrany taloha ka. Mbetika tsara fa na mbetika tsy haiko hoe ohatrany hoe tsy Julio toy ny nahalalako azy fahiny ka tena niova marina. Ka mba niova ho tsara ary ve hono sa niova ho ratsy? Amin'ny ankapobeny aloha dia tsara. Lasa tsara fa na tsy mifoka, tsy misotro ihany koa. Fa ianao kanefa taloha tsy mba tratrako niaraka tamin'ny sipy izany na andray mandeha aza kanefa mba efa ela ihany ny rahantsika. Fa zao iza marina aloha iny vehivavy iny narindra moa. Zao kia. Isaorako andry aloha nanavotandry azy. Raha tsy teo ndry ngamba tsy haiko tsony mety natao amin'ny papanareo azy iny. Fa sepanao zany izy iny. Kanefa izy ny teny hoe vadinao. Tena tsisy azoko tsony Julio. Aleo azavaiko andry ny marina rehetra momba ya. Sady zara teo mbola tsy navelanao anazava mihitsy hatrizay. Fa na amin'ny teny aza dia tsy misy mihaino ananareo. Ka ento ary ny fanazavany lahy. Marina hoe Julio ny anarako. Ary mety hoe tena mitovy tokoa zany Julio fantatrareo zany. Anefa tsoroko fa tena tsy fantatro zany olona zany. Ary tsy manana havana na ohatra hoe kambana mitovy amiko zany. Zany mibebeako ny taiza ary avy any atsimo any zay. Tsy mba nanana hava ny bebe fa ny reniko ny efa maty ary tsy nanana dada. Efa mba nahazo diplôma ambonimbony ihany avo tsy afaka nanampy atsony bebe satria efa nisotro ronono izy ka kely ny pension raisina. Efa miasa amin'izao ary mitahiraka ny nandehanako aty. Kanjo moa dia reno ny zavany tsy eo. Hay vare, tena tsy mampino dia le vehivavy iny zany ahoana ka? Narindra? Narindra indray dia olo tiako tany amin'ny misy anay. Any hoe tamin'ny fotoana nitondrandrainao atany amin'ny Niandrasay dia niantso narindra. Tezitra mafy iny ka nilazainy azy tao anaty apel avokoa fa hoe atao mariazy tsika. Dia mety izay ngamba no nahatongavany taty marina izany. Ny telefonina koraha teo koa moa mbitehany iny. Ay ve, tena mba lalina indray zany hitako moa kiala iny ny tena hoe adala be ohatrany ireny. Hay ka tena zany ny marina. Hitako moa ela ohatra ny hafahafa izany tamin'iny. Efa ela ihany no niayasy nandinika ny lafa. Tena tsy Julio tokoa ilakay. Dia ahoana nefa no hanazavana an'izany ka misy ve zany ny olona tena natao hitovy tsy misy valaka na dia tsy mpiavana aza? Dia tena tsy haiko akia. Tena zahary mba vakisay. Fa tokony natao hanazavana izany amin'ny sy papanao aloha izao ny tena maika. Mba tsy hisy tsony ny fankahalany. Tena papa aloha tena sura fa tsy ino an'izany izy fa nenko ary matetika neny ny teny ana fa hafahafa hono lahy tsapako mihitsy izany kanefa izy ary moa tsy mino ako. Fa hono aletsy? Meno ndria? Fony elana nambady niterena fotsiny izany ianao fa tsy tia anakory kay. Dia mba tena fitiavana ve rena seho an'lahana reny sa sanatria fiatsaram-bela tsy fotsiny? Melania. Marina fa niterena tokoa. Ary voafatotra tsy fidy ny soratra sy nanao mariazy tamindre. Kanefa ankehitriny niova izany. Nanjary lasa tena tia andria. Lasa niova ho fitiavana le fankahalako tany am-boalohany. Satria izaho le tsy nahalala iny. Le mbola jamba misterina matotra iny no mendry fitiavana. Nahita ny atsara tarehy andria
Ary indrindra nahita ny atsara-panana sy eo andry dia babo ankehitriny. Voavatotro ny fitiavan-drika indro fa mikoriana mameno ny vatako ny rasy ny fiverinena nataoko noho izany fitiavana izany. Tia andriatria ary na tsy sitrapoko aza ny voady nataoko tany am-boalohany dia indro avoazoko etonay izany fa tia andria ary tia sy hanajandry mandra-piala ny fofonaiko. Misaotra malala. Tiako ela. Oay, tena efa alina be ka izao andao amin'izay atoroka. Eny tokoa. Mbola hiasa koa ela rapitso. Andao ary. Bonne nuit malalako. Bonne nuit ela e. Lasa tokoa le malalako. Indro izy. Za koa no adaly efa nabosiko ihany fa tsy hatana ny tokony omeny azany Julio. Kanefa dia mbola natoky azy ihany takizay ihany tsy nandany fotoana tatika. Tanankirina rindra mody tady aretim-po fotsiny taty. Loe mba hividy gazety eto vakina anaty taxi brosy. Tsy hitako tsina izay ho atao amiko. Mba hanaovana gazety anankiray azafady. Misaotra. Mba inona hono ny vaovao atao anaty gazety ato? Indraso hoe tena betsaka mihitsy koa ity vonon'olona sy accident etsy sy erotika. Tia zao accident tany amin'ny lalana makany atao masina. Traso hoe vakina. Lehilahy iray no maty tsy rajano raha mitondra fiara 4x4 iray nanjo iny lalana miazo amin'ny Tomasina iny omaly alina tokony ho tamin'ny 10. Raha ny vaovao iray teny an-toerana sy vokatry ny fanadihadiana dia nivarina tany anaty antsana vokatry ny fandehanana mafy nahatonga ny loza. Tsy nahitana ninona moa tao anatin'ilay fiara ary fantatra ihany koa fa Ravelonjatovo Julio Arsène no anaran'ity tovolahy ity ary 7 amby 20 taona izy. Tena ahoana tsara? Tena Julio ty. Raha soa toizana efa eny amin'ny tranopaty ny razana amin'izao fotoana izao koa iangaviana izay avany na mahafantatra azy mba hakany razana. Julio dia sanatria tokoa ve? Tsy mamino ka fomaly an'izay ny one sa andeha hiasany Tomasina zany izy. Aleo mandeha mamody malaky aloha izy aza amin'ny eny Ravelo ka tena ho tsy ho zakako ny alahelony. Lasa tokoa ianao Julio. Fatana mangatsika sisa tena malahelo na dia hoe renasany nataonao tamiko. Izay le Julio tsy mametsiny alahy. Indrisy ny besany moa izany ty ranomaso avoziny fa mba nakaiza tokoa moa izany le kala tsy fanampangalabady iny tao tsy mba misy na dia tamingan'olona anankiray akory azy avy amin'ry zareo sa rehefa maty ve izany le olona dia avela fotsiny aty. Tena hita aloha ireny ary aleo andeha hivoaka amin'izay aleo asaina miditra ry zalahy ny razana dia aleo entiko reto zavatra tany amin'ny Julio reto sady fonomeny mpiandro maorgana teo reto fa inona daholo koa moa izany reto nefa kara-panondro dia tia passeport
dia misy taratasy kely. Tena voavin'ny fidanana puce ty. Ary ty kody ane izany, tena hoe kody. Mety kody amin'ity finday efa potika be ty ngambo reto. Ty ve andeha tsony? Aleo esorina ny puce dia tenenina eny be ka. Ariana avy hatrany ty avy eo. Zay. Ary aleo finosina tsara reto puce reto dia ampirimina aloha. Tsy fany ty. Ary toa mandeha rery ty izy. Fanakaisany gardodobokôla. Mahazo amiko tena ny. Mijanony tena ry kala-pangalabadin'olona ty a. Kay! Fa iny ataonao ty aza sy tominao indry. Fa tsy. Sady koa ty rianina. Dia tena vitanareo tokoa ny tsy mirarahan'ny Julio rehefa maty izy. Tsy azoko Zany ka fa maty ahoana koa Julio e. Tena nipitehanareo fotsiny ny fiainan'ilay malalako. Sao maty izy. Tsy azoko rehefa maty ahoana. Maty izy rianina tsy henony ty zany e. Izaho mahalala na efa paikadinareo amin'ny monana ato zany. Satria efa vita ny lanareo azy. Fa maninona ary ty vehivavy ty e. Mirediredy ve sa azoko amin'izay. Tena le Julio anankiray izay. Fantatra nefa tsy no azandry e. Aleo sereo reto taratasy rehetra. Fa ino ty ka karapanondry io e. Fakio. Tena izy tokoa. Ary na ny anarany aza ane ka tena mitovy e. Ny daty naterahany sy ny sisa. Tena mahagaga izao. Atao gaga fotsiny e. Tsy nampozinao nga. Finoanareo ny olon-tiako. Tsy vaninareo. Kalma alondry ry narendra. Ahoana mbola kalmana amin'izao e. Kalma ho tsy Julio olon-tindry izany io fa Julio olon-tiako. Ana io ry kala. Ndry mpangalatra. Mitony aloha andry e. Misy zavatra mbola tsy fantatry indray mihitsy. Inona indray? Ny fantatro izao dia no nataonareo ny nafaty azy. Fina nefa ny ratsy nataony e. Inona ny ratsy nataony anareo? Fa do tsy mamaly akory ilay kala tsy manjary ty e. Rosana mivolika ao anaty telefonina fotsiny. Allô? Fa ahoana malala? Ty raiso. Ary aza mifandrebireby mihitsy ry kala amin'ity a. Miresafa Julio ane io e. Julio? Melania, fa iza nareo teo e? Allô? Fa iza koa zany e? Julio ve zao? Izy ty ka. Fanakaiza Melania teo? Ary iza koa nareo zany? Narindra ihany ty re a. Narindra? Fa ahoana ary narindra? Aiza nareo fa ngoany a? Tena maigavy aky aza. Julio tena tsy maninona velo ianao e. Tsy maninona aho Ary aiza ho Melania teo? Tena tsitra Julio ndry. Fa tsy le kiala zanak kolonelina ve io miresaka amin'ny vehivavy aloha io? Tena izy io sady mba tsy nisy garde de corps ndraiky ala. Tena soa ihany ry zalahy fa mbola retsy akaiky. Tsy maintsy miditra amin'ilay plan be zany e. Andraso aloha gozina ary le ronika. Sady mba mangengena koa kay aty amin'ity toerana ity. Tena tsy maninona ianao Narindra, tsy maninona aho fa meo aloha Melania ka. Fa iza koa re? Masya. Fa ino zany? Loza marina. Tena misy olona maro be mibato Melania. Avelao izy ra. Vonjeo olona. Narindra! Tena tapaka marina. Aleo andehanako any ka ohatrany nandre ny fioan'ny Narindra miantsoantso mantsy teo.
tena ifonana re kolonela, tsy misy idira no azo raharaha zao. Tsy te alalan'izany ahako hoe tsy hitany zanako. Izy no niaraka tamin'ny farany. Tsy maintsy manefa zany izy. Tena ifonana re, tsy mahavita an'izany hoa izy. Mifona re tompoko. Rehefa tsy hanoro ny toerana nasianao ny zanako ianao rikala kely ity dia tsy misy resaka. Idio any ry komisera. Julio vonjeo Narindra, mifona kia. Ao fa tsy maintsy hitady hevitra hanina fahanandry ato. Julio, veloma ianao. Dia izay zeriny eny ny zava-nisy ataoko hoe reniko ianao na tsy fantatro ary. Efa fantatro izany momba rehetra. Efa niraisiko ohatry ny reniko koa ianao ka mba mila mifanampianao ary. Lalina izany anaka. Kepoka sy vodina lahelo na reny fitantarana rindra fa efa maty ary nalevina ny amin'ny misy ianao Julio zanako. Tsy mba teo akory nandevina azy. Ianao zany tsy izy. Okzeriny eny efa eto zao. Zany solony. Eny anaka. Sofa teo ianao. Dia inona nefa zany ny ataontsika? Tena tsy haiko reny fa milo vaky koa zany lohako. Misy olona zany. Kolonel? Mandroso ianao? Ay mo ela io aty. Salama tompoko. Iloza lamilafika aty fotsiny ve nefa nivadiny latsita? Sa zarany latsita izy? Tena tsy hitako ange kolonel izay atao e. So mba tsy rariny le ty so mba tsy rariny e. Oka aloha kolonel. Inona? Efa mazava tanteraka amiko ny zavatra rehetrarehetra. Tsy Julio araky ny everanao azy io fa Julio hafa mihitsy. Fa manadroadro akoa ve ianao ty raha matora zay a? Sa efa sasain'le briky la io tato koa ny atohanao? Tena zany marina tompoko. Tsy Julio io ary tia mipirofo. Fa kio gazety io fa maty Julio zanako. Efa maty. Tsy te vaky loha amin'izany raha maty ty fa ny zanako tsy hita zao ny olona koa. Iza ndray koa zao zany? Allô? Hita ve ty sa tsy hita? Tsy maintsy manao fomba rehetra lisa ny ahitana azy. Zanako nely ty no hany. Raha aza miantsoantso ahy la raha tsy efa mahita zanako. Mahatsiravina. Tena manjeraka koa zalahy reto ka. Afa inona foana le ty a? Kolonel Ranjeva. Fa iza elahy e? Fa iza hoa elahy? Ary inona ny antsony lahy? Aty amiko ity zanako elahy. Fa ataon'lahy inona ny zanako? Calme aloha ianao rakolona. So hiakatra eo ny attention Mampitandrina ny lahy avo ay moramora ny zanako fa opotehako elahy. Ery zany fa zao e. Teneny mantilany la anome zavatra any aminy. Dia zao koa miomany elahy vola 10 tapitrisa ariary alohan'ny zoma zao. Dia atero eny amin'ny alakininina andrefana amin'ny lalana miakandrefana iny amin'ny 10 alina zany rehetrarehetra zany raha sana vitany lary io dia efa elamo izy. Zany ny lahy tsy misy fampiraharaha amin'ny lahy eo ty e. Tsy mahalala marina matsy elahy. Fantatro tsara elahy Kolonel Ranjeva. Fantatra amin'ny anarana hoe mafy be. Ary tsy misy miroro amin'lahy ny ekipa rehetra eto an-tanàna. Kanefa za tsy matahoatra ny lahy. Ary aleo korokoko amin'lahy zany. Kay! Onjeo! Onjeo ahy! Ny zanako? Mélanie! Velao ny lahy zanako a.
Zaly ty ny tadaviny lafa avy alao Mélanie. Arazilina. Hay alao. Eto ampelantanako ny malala ny laza aho. Ka raha tena tia anazy ala, dia lay voatiky izy. Tsy matahotra ny laly ty ndao ifanandrina raha tena lehilahy ala. Tomba mahay vavany ala zany. Zay fotsiny atero any amin'ny terana voalazako teo ny sakosy misy ny vola rehetra miampy an'le azontsika tamin'ny aterany amin'lahy. Raha mbola tia ahita ny vatany lavelona ala. Zay. Tena tapaka le appel marina. Ahita ela androany siandraso. Oka aloha colonel. So dia tokony isaina tsara ihany aloha tsika. Fa mbola ninona ndray ty ipetrapotsiny eto. Atro fantatra elanga. Fantatro fa afaka mibaiko ny ekipa ianao hikaroka an'ireo jolaka nefa mba asaino ihany. Fa raha fantatra izy ireo anefa hanao an'izany ianao dia tsy maintsy ho vonoiny Mélanie. Tena marina izany tompoko. Aleo re mba jerena ihany aloha sao dia afoy eo ny sanakao e. Ka inona ary ny atao izy nareo e? Zao angamba ndeha atao e. Aleo zany ho any. Fa fantatra elanga ny misy azy. Tsy tena sura fa tadidiko fotsiny le toerana nitondrany zalahy. Tsy lavitra n'le toerana nasainy nitondrana ny vola teo. Aleo tonga dia intervention avy hatrany no atao. Tena miangavy anao colonel. Fa hony. Aleo zaharery ihany aloha no hoany. Rehefa avitra soa tsara Mélanie vao midina tsihatra nareo. So dia maninona any koa ianao anaka. Julio zanako nge efa maty. Dia andeha koa ve ianao? Neny tsy maintsy manao an'izao Maty isa ianao. Ka hoana ny hevitra colonel? Eny ary. Omeko adiny roa ela idiranao. Fa orin'izay kosa dia tsy maintsy miditra tsihatra ny ekipako. Eny ary tompoko. Tena misy olona netany zalahony ao. Mba iza ary zany? Mety iraka nasain'le colonel iny anavitra anjanany angamba. Ay ela. Tonga tsy natsona letsy. Ka hoana? Aiza ny arena nasila azy? Tsy misy fantatro any zavatra lazainy lahy. Ary nataony lahy izy aloha Mélanie. Aiza ny vadiko no nataony lahy? Aza taitaitra aloha bainina. Eto aty ry zalahy le sipa ao Mélanie? Julio Tsaly Mélanie, matokio ihany fa tsy maintsy afaka tatotsika. Mahafinaritra ery ny feona mpifankaty Ely zany zao hoe nataony lahy aiza ho any vola. Avy tsory aloha ny vadiko dia atoroko an'lahy vola rehetra. So dia very ny lafa kentrina ary Ndraso. Avy alao izy tia. Za asiana raha mafy alahy. Ay. Ho avy eo ihany ny anjara lafa aza maiky. Eto any amin'izay ry zalahy io sipio aloha. So tsy hatratra ny livraison rariva eo. Zay sy le tia mbola iresaka aloha. Sady soa koa fa tonga dia nafatotra ry zalahy alahy. Tobeloha manko ty alako. Natao lahy aiza ho any vola. Fa inona foana ny an'ilay? Fa ao teto alesa raha tena mafy alahy. Zay le tsy lavo tena Rasulio Zany ary aloha ka fambakina maty zany kio manao. Tena mafy zany tahaka zany Tsy ninika be koa ny raha amin'ny oroko. Kely aina koa le ty. Zao sahady ve le tsy dia efa mipotsatra sahady lahy. Tena lasa kely aina mihitsy le ty Aiza le Julio mafy toto taloha. Io ry zalahy aloha eto any Zay iantsandra colonel. Fa inona zany Tena ry colonel zany. Tena feno polisy eo avelany ao Aza misy metsika dia apetrao moramora ny basiny lahy. Efa feno polisy ty manodidina trano Italla ty. Raha be hevinany eo lahy. Tsy salasala ny anapoka ny lohan'ity zanakela ty amin'ity poulet ty. Avy tena ty kaly ty Papa. Sofa tsy hitan'le ty sady efa mivako ty ny kofia tamin'ny tanako sy ny tongotro. Andraso. Tsy mety keo lahy Julio Ninona lazainy lahy dia tsy maintsy manavitra ny vadiko Ko satria efa mafy loha ihany lahy dia miomamana ary Julio
io amin'izay ry zalafatory e tsy afaka mitsokatsony io. Oko zay ry izy mianaka, oko zay. Tena maty ngamba le vatiko ry papa. Hatramin'izao ne dia mbola tsy mivoaka tao amin'io chance atao ihany le dokotera. Maloha ianao anaka. Tsy mety ao amin'ny zaza ao akibonao ne izao. Aoa. Soa aza fa tsy naninona ianao. Marina izany anaka. Sakako sao teny. Oay. Ay. Marary anahy. Fananinona vetivety eo ianao ry Mélanie ha? Fananinona? Tena ho teraka angano ty korolelina. Marary. Andasa moa za karasazy e. Eny tokoa. Ie. Atsony any an-tranareo aloha hitondra fitaovana e. Eny e, malaky ianao e. Efa nanahoana izy tatoriny eny? Io izy anaka. Soa ihany fa nandalo tamin'ila kibony fotsiny le bala. Efa nirasaka tamin'ny dokotera teo ka isaorana an'Andriamanitra aloha rehefa mba tsy nanina izy e. Neny. Ay, efa taitra ianao. Efa nanahoana? Efa tsy maninona intsony ary neny. Manahoana Julio? Narendra. Manahoana ianao? Sao faly mahitanao salama izao. Ary aizy nembe. Ao ivelanao izy ka efa nijery anao tao izy fa ianao mbola natoroko. Ay, ary Mélanie? Ao ihany izy anaka. Sady misy vaovao tsara be. Fa misy inona ry ne? Teraka kambana menadany vadinao e. Zany. Dia arapaina Julio a. Fa ho aiza sady tenao e. Mbola tsy Avelao ary neny hijery ambadiko a. ka Avelao izy neny andeha sady ny dokotera nefa niteny fa efa tena salama izy na ny fanafody rehetra azy efa najanonako. Ndao tantanantsika ihany izy na zany aza sady soa fa tsy lavitra ny maternité. eny ariko. Ao ary mizona aminay mianaka ianao e. Mélanie? Julio, hitako ihany ianao. Ireo zanantsika Julio a. Tray reto izy e. Dia tena ianao lavela mihitsy nge lehilahy kely e. Fa nanahaka Mélanie ireny kosa le vavy. Eny tokoa azy nenydra zay e. Tena faly araka izy rehefa tsy nisy naninonareo marina izy. Fa nanao ahoana tokoa ry kolonial ry zalahy. Tratra ihany ve? Ohatray. Voatifitra teo amin'ny tanany sy tombony ilay atao hoe menaka tsy afa-nandositra tsony e. Ary zalahy namany kosa moa efa voasambotra daholo. Tsara kosa zany. Dia inona tokoa moa zany ny ifandraisan'izy sy le hoe Julio anankiray izay nitovy tamiko e. Araka ny fanadihadiana nataony tamin'ny zalahy reo e. Dia mpiara manao afery zareo sady mpamaky trano ny pisoloky. Ary vola 500 tapitrisa ariary ny takiny tamin'ilay olona nitovy taminga. Ay. Satria izay ny vola azony zareo farany tamin'ilay fandrovana sy note tao an-drenivohitra. Izany hoe ny opération nataony zareo farany. Saingy tsy hita moa io vola io hatramin'izao. Ny olona nitondra azy raha teo efa maty. Lalina izany a. Fa azao tokoa ry zareo marina momba azy mirahalahy. Rehefa ndrisaka izay sy nendra velo dia nazavainy tamiko fa aiza zazakambana tokoa nareo Julio anaka. Ahoana? Kambana? Ie.
Araka ny fanazavany dia zanaky ny zanavavy nareo. Izy moa nary no vadiny fa teraka teto andrenivohitra ihany. Efa nety zaza tamin'izay dia ray ny sambre naterahanay ka mitovy andro koa nga. Tsy azoko. Dia inona moa izany ifandraisan'izany ka? Ondraso aloha fa ho tohizako hoe rehefa teraka dia tsy natsiaro tena. Somary nanosarotra moa fiterahany. Zara teo koa efa nilozam-badiko hoe tsy nalala tamin'izany fotoana izany fa tsy azo ny zanako. Rehefa fantatry reny Ravelo ary fa tsy azo ny zanako ary neny azo kosa kambana fa maty teo am-piterahana ny zanany dia tapa-kevitra izy fa omeny ala zazaray no ny ala elony anahy. Rehefa nifanaraka tamin'ny dokotera sy ny nenitoako izay nanaraka tany zareo dia tsy miteny ninninina tamiko satria tsy nety salama. Dia izay ny antony nampisy an'izao rehetra izao e. Tena izay avomino ry zareo ngalina izany marina ka. Dia hifonana azy ty raha somary nasika tamin'isy ay tena ava-doza ihany izany ny zanako. Tsisy tsendra ry dada. Afaka atsoko hoe dada tokoa ianao aloha. Zay tsy izy olana ary ty izany Nasa koa aza mifona midriry Mélanie. Tena tsy nahalala fa azafady. Eny akira vavy Sara ny tena tokony fona midriry satria lasako ny olon-tendry. Dia mitsotra anareo roa mirary tokantrano sambatra ho anareo ary Julio Dia misaotra ry zareo Dia ahoana tokoa moa izany Julio? Zanakao ny manko ireo Mélanie inoko fa lahatra angamba izao nafatotro ny rahandrahalahako ka tsy afaka hiala amin'izany intsony. Rahandrahalahako ireo dia akoho izany ny dikany. Efa lasako ny vadiny dia tsy maintsy lasako koa izany ny zanany mazava ho azy. Tiako nareo telo mianaka. Tena faly ary reto fa lamina ihany ty olana ninjady tamintsika menakavy ty fa zao ry zareo mba misy resaka kely tiako atao amin'izy mivady raha mety aminareo. Sady za aloha andeha andao aloha tsika no manany fety andraisana andeha zavy kely kreto any an-trano ry nendra zay Eny tokoa andao ary. Fa inona kiny tindreresahana aminay Zao ry izy roa le vola 5 tapritsahan-karoany hoe fanentin'ny Julio dia efa ty amiko. Ahoana? Fa any amindry ahoana? Ka zao Azavao tamin'ny fotoana nangalana andrazana tany Amorika dia netiko ireo akanjo sy fitaovana samy hafa ny Julio. Tamin'ireo no nahitako telefona efa potika sy puce vao nividiana niaraka tamin'ny taratasy. Nisy ny kody ihany koa. Dia rehefa nijereko ilay telefona dia nisy mesazy iray vao tonga to mesazy nangalana kredi io. Dia nijereko anefa hay nalaina tanatin'ny compte-ny puce izy io. Dia nijery ny solda tao nahitako an'izay vola be izay. Ve dia namailo be Julio raha izany Tsy navela nisy hafantatra ny nasiany vola. Dia inona reto no atao Dia omena amin'ny polisy ve sa olazaina amin'ny dadanareo ry Mélanie? Tsy metiko izany papany iny atao ny tsabo levinany iny mety zao dia zao ny atao tazomy ny vola amin'ny tandriny fianarandry no sady velomandry sy nendra zay. Efa osako manko izy iny ary indri no any sisa avany. Izy raha teo tsy mety hipetraka tiako. Tena mety koa akizay sady mba ontry ny ratsy nataoko andriko fantatro fa tsy voavidy vola izany kanefa koa fa asoandre sady efa tsy mendrika andry raha teo ary mbola mamerina fonako ary narindra. Dia misaotra ry izy roa nahazo vola be tsy fidiny aty. Indriky ny tena isaorana. Ry andeha hanomana ny taratasy voantsika tato aloha fa makianao fetika sa ahoana ozy nareo? Marina ký izany Julio sambatra izay manana anao. Sambatra koa manana anareo. Voafatotra reo ary etsoroako ny vadiko. Malagasy FM mananolotra ho anao teo afatotro ny raha. Tantara nosoratany Njaka Ani.
ireto avy no nanome aina ny tantara. Angolapity, Iana Tantely, Elina Sandra, niaraka tamin'ny fahendrena Raherinambinina, Nalijao ary Niaina Razavy. Nandray feo sy nandrindra lafiny teknika Fanamby, Nanatontosa Rotsy Fitiavana.